Miarabanao amin'ity Alatsinainy fa efatry ny volana Novambra ity. Ny Rhapsody ny Fahamarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ASA FITIAVANA AMIN'NY ALALANTSIKA. Ny teny fanokafana dia nalaina avy tao amin'ny jaona toko faha-efatra ambin'ny folo, andiny faha-roa ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-efatra ambin'ny folo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'iray, ary na inona angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny iray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Fanambarana lalina tokoa no nataon'i Jesosy Tompo ao amin'ireo andininy etsy ambony. Hoy izy, izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy. Ny asa fitiavana izay mbola ataony amin'ny alalan'ny fanahy, amin'ny alalantsika no tiany holazaina, satria isika no fihitaran'ny asa fanompony. Araka ny lazain'i Isaia mpaminany hoe ahita taranaka izy sady ho maro andro. Isaia 7:10. Manalava ny androny izy ary manohy ny asa fanompony amin'ny alalantsika. Tena mahagaga izany. Tsarovy mandrakariva fa tsy irery ianao, Kristy miasa ao anatinao. Jereo akaiky ny 4:40 manao hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Voamarika eo ve fa tsy misy fehezanteny mifampiankina eto, tsy misy fepetra manokana takiana, fa hoy izy na inona. Maro ny olona tsy mbola tena mahatankatra marina izany mba hanararoatra ny tompontsoa avy amin'izany. Nambaran'ny Tompo Jesosy tokoa izay tena tiany holazaina ary mazava ny tiany aminy. Izay rehetra angatahanao amin'ny anarany dia anao voninahitra ny eo an'Andriamanitra. Ao amin'ny jaona toko faha-4 dia miresaka amintsika misimisy kokoa mikasika ny andron'ny fiangonana izy. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ana inona ianareo. Raha atao indray mitompo maso dia ohatry ny fanohitra amin'izay novakiantsika tao amin'ny toko faha-4 izany. Rehefa miverina any amin'ny toko faha-4 anefa ianao ka mamaky ny 2:12 dia ho hitanao izay lazainy. Hoy izy, izay mino ahy, ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany azy izy, satria izao mankany amin'iraiko. Azo tanterahana ny asa lehibe, satria Jesosy niakatra ho any amin'iray ary naniraka ny fanahy masina hanome hery antsika sy hitondra fiantraikany any amin'izao tontolo izao, amin'ny fitiavany sy ny heriny ary ny fanatrehany. Tsy voafetra isika. Efa nomeny antsika ny zavatra rehetra hanaovana asa mitovy amin'izay nataony. Tsy vitany hoe manao fahagagana fotsiny izany, fa ny fanehoana ny fitiavana sy ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiainantsika tahaka ny nataon'i Jesosy. Manasa anao hamerina ny vavaka izay ho tononiko manaraka izao. Ray malalo, misaotra anao noho ny tombontsoa, afaka manao ny asan'i Jesosy. Eny, asa lehibe aza noho ny herin'ny fanahinao ato anatiko. Ambarako fa izao ilay fanaka mpitondra ny fitiavanao sy ny herinao ary ny voninahitrao, mitondra ny fanatrehanao amin'ny toe-javatra rehetra. Misaotra ny amin'ny fahatokitena sy ny fahasahiana hangataka na inona amin'ny anaran'i Jesosy, satria fantatro fa ho ataonao izany. Mifaly amin'ireo fampanantenanao aho, ary mitoetra amin'ny mpahatokiana ao amin'ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao ahako. Ny tompony hampiasanao mihoatra noho ny hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.